ny fahaiza miteny a amin'ny teny firenena hafa isan-karazany zay tratrany tokony hoay zany a de atao ary ampianarina amin'ny matompo-tsekoly any tenako a dia nanaiky an'izay lamina zay a satria inona moa ny antony raha mahay mifampiresaka ny olona raha mahay mifamitovy fiteny ny olona mahay teny anankiray itovina zany a de mahay mifampiresaka araka le niteneniko teo rehefa mahay mifampiresaka ny olona de mazava ho azy fa be de be ny zavatra azo vahanao anatiny raha ohatra misy olona anankiray manao ny tsy mety ao amin'ny firenena anankiray ka mitovy fiteny le mpanadiady zany ohatra hoe ny polisy ka misy ny mpangalatra hafa fiteny de tsy mivoaka loatra lay fanadiadina fa raha mitovy kosa le fiteny de mivoaka tsara le fanadiadina andeha nge omeko kely fotsiny ny tombontso hoe zany hoe raha ohatra zany misy olana eo amin'ny olona anankiray mitovy fiteny de mora vahana kokoa le olana zany hoe mitovy firesaka zany raha ohatra ka misy zavatra tokony ampandrosoana amina toerana anankiray na zavatra anankiray entina ampandroso na io ny fiainan'le olona manokana na io ny fokotany misy azy na io ny firenena dia mora kokoa ny adevitra rehefa mitovy ny fiteny rehefa afaka mifanakalo am'ilay fiteny de mora kokoa ny adevitra entina ampandrosoana noho izany dia resy lahatra mihitsy ny tenako fa tokony atsofoka ao anatin'ny fandaharam-pianarana mihitsy reny fiteny reny rahantsika mihita moa fa ny teny anglisy efa ianarana any ampianarana ny teny frantsay moa de amin'ny mazana tany frantsay tsika de ahin'ny ankizy ary zay indrindra moako le atao hoe serasera afaka mifanerasera raha vao mandeha ny fahaizana miteny nanomboka tamin'ny 2013 école Petini Irery no nahazo ny classe coefficient teto Madagasikara de iteneny ianao any tokantrano hoe inona moa ny tombontsoa zany classe coefficient zany voalohany a de tako ny tombontsoa rehetrarehetra hoe raha manana baka frantsay ianao de ny fanjakana frantsay no nanome azy raha manana baka malagasy ianao de fanjakana malagasy no nanome azy ary raha manana ny diplôma ACSK ianao ACSK metomboka amin'ny 1 2 3 4 5 6 etoy rehetra azo anohizana azy de fanjakana sinoa no mahazo azy ary fanjakana sinoa de manome bourse ary bourse tsy hoe mahay mianarana miteny efa miteny fotsiny misy karazany bourse omeny ary reny fanjakana sinoa mameny reny bourse reny izy mihitsy no mametraka amin'ny fepetra rehetra amin'ny bourse azy de mandray vola reny ankizy reny any ngamba tsy ho teneniko eto masom-bola fa be de be ary manome trano mameny fitaovana iainan'le zaza miantoka azy koa raha sendra marary le zaza na ohatra zany zavatra ohatra zay de zany koa zany mbola tombontsoa lehibe akoatra ny fahaizany teniny andaniny sy ny ankilany tombontsoa lehibe ihany koa ny fahazahoana zany hoe diplôma sinoa zany tamin'ny 14 mai 14 mai 2020 sy 2020 de tonga tato aminay zao ny ambassadeur tsotra de tsotra moa ny ambassadeur Tiakizy sy ny sisa ny ambassadeur Jiping nanao visity nanao zavatra rehetra mijery ny fahaizan'ny ankizy de zay ny ataoko hoe tsara ny mifanakalo satria jereo nge ny ambiance ny ankizy
miaraka aminy tena mahafinaritra.
尊敬的大师先生，尊敬的李军副主席，各位来宾，各位协会代表，女士们、先生们，欢迎你们来到我们学校。今天我们非常荣幸和高兴在我们的学校欢迎各位贵宾。你们的到来体现了我们两国之间友谊，一直在教育、文化和发展的会主义。我们的校长也做安倍兰族，这个安倍兰族也是一个 NGO， 因为我们知道你们都是一个 NGO， 这个安倍兰族的意思就是一个女生，厉害的女生，她的意思就是帮助小孩子和家人，比如说找钱，也做很多的活动，所以你们来马达加斯加，带你们的心也涵盖，也送我们的学校礼物，所以我们也很开心。我觉得你们找到，发现我们的学生们真的喜欢学中文，他们也喜欢做这些活动，我们都很开心，有你们来我们的学校，非常感谢。所以我Isama na bebe ni pagkukunan niya sa katon ni Pandakan na sulu sa Pandakan na Malakas ang pagkukunan ni Tensi ni Kunsay na sulu ang kuisahan na lekis ni Panapelesha sa niya sa kansis ni pagkukunan na yata. 你热情。我说这些的话。Tena sinu wa baha tewe nanuka ni Kunsay na sulu te mega bam ni Kunsay na tenang za manuka na Tiagam, tu yakan mereka ni, buatan mereka ni, kipadesan mereka ni, tiada nak mungkin aja. 积极的贡献。所以呢，我想。Kuito itu nanti manienta nasi makfis kan aru wakizi tiana chareta bazu tiana chareta sunu bajan zara ke orang nanti fifa kupu dunan kuntai nasu isan misi ni buka cak az mahal yang sangat miskuni antara periksa dan penaruh firman nak kapan sunu firman 中华文化的艺术。你们这个学校的名字啊？Pemain nak nawe petit ni, mini snow, pemain tadi pembahasan anak kaya, manuka berkeli, mereka cakap nak lebih transparan. 有个成长过程，所以看到。Kanuizan de mana seni zinyawasan mana kumena lepe tini dewe metisi kizi apakah rukuto na anorina metisi kizi active la ambassadeur de 第三层意思，我想表达的是Apakah akan ni nak gawas pada Madagascar saya kena kuisai de idan zakowe amni la fundation de idan ni papan suna ni tensunu papani fiara masa ni ibu masa sunu sini Pandakan Madagascar 说了，会表达出强烈的热情。我们呢会把你们的歌声。Les Iraniens qui sont ici, ils sont dans le gouvernement, les Tsiktsikiens qui sont réels, les Abonous, les Tsiktsikiens qui sont réels, Arthur, les Ebenauter qui sont réels. 人一上演，你话就多，我就到此打住。衷心感谢各位。非常高兴啊，今天能够来到。
Tout d'abord, je suis très heureuse d'avoir l'occasion de visiter l'école Petit Nid d'aujourd'hui. Et au nom de l'ambassade Chine, je voudrais aussi exprimer pour Madame la directrice les meilleurs vœux pour vous et pour l'école. 表示衷心的感谢。这几年呢，我们中国驻马达加斯加大使馆和小长 Et depuis des années, l'ambassade de Chine à Madagascar a toujours amélioré les coopérations de bonne manière avec l'école Petit Nid. Et depuis Petit Nid, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà fini les études et gagné des succès dans différents domaines. Et lui, ils ont toujours souvenir les écoles de 他们在 Petit 小 Nid. 鸟窝学习的这段美好的时光，他们也都会提及我们曾经在小鸟窝学过的中文。但是我相信呢，这个语言的学习、文化的交流啊， Et d'après moi, je pense les échanges culturels, mais aussi entre les deux langues, n'est pas seulement une direction. Il faut avoir les interactions, il faut avoir les échanges. Comme par exemple la culture bilingue à Madagascar, on a aussi les cultures similaires en Chine. 文化当中就有非常相似的这种文化。这个今年啊， Cette année, les premières promotions des étudiants du département de langue malagasy ont déjà fini leurs études en Chine. Et aussi, l'année prochaine, il y a aussi les promos de langue malagasy qui va faire leur publication en langue chinoise par les entreprises chinoises. 用中文出版马达加斯加的小说。我们之所以这么做， Pourquoi? C'est parce qu'on pense aussi que le peuple malagasy comporte beaucoup de bonnes qualités. C'est pourquoi la Chine, il faut aussi connaître Madagascar, connaître le peuple malagasy. 加斯加的语言学习。所以，我们中国驻马达加斯加大使馆，我们会一如既往的继续支持小鸟窝的孔子学堂啊，支持这个我们孔院在这边的这个孔子学堂。我们也愿意为小鸟窝的教学事业做一些微薄的贡献啊。今天呢，我也是代表我们使馆啊，给大家带了一些小小的这个礼物啊。同时呢，我们还有一个小纪念品想送给校董。 Et comme l'ambassade de Chine à Madagascar, comme toujours, on va soutenir l'éducation de langue chinoise à Madagascar, y compris l'éducation de langue chinoise à l'école de Petit Nid. Aujourd'hui, on a aussi porté les dons, les cadeaux de l'envenu de l'ambassade et on a aussi un petit souvenir pour Madame la directrice. 让我们一起打开看一看我们的小纪念品是什么。 On va ouvrir ensemble pour découvrir qu'est-ce qui est à l'intérieur. 我要给你组装一下。On va installer pour vous. 组装一下啊！主要是我们想表达的一个这个心意嘛，就是我们愿意这个中国驻马达加斯加大使馆啊，愿意跟这个小鸟窝啊，这个继续保持这个良好的合作关系啊。这个是我们中国的一个传统的工艺，叫双面绣啊，绣的是我们中国的这个熊猫。 C'est l'artisanat de soie venu de la Chine. C'est avec le contact qui vient de À cela, on voudra exprimer le vœu de l'ambassade Chine pour maintenir et renforcer toujours avec Petit Nid dans les coopérations de langue chinoise. 这个我再跟这个校长呢，这个解释一下，我们中国驻马达加斯加大使馆，我们有一个 logo， 这个 logo 上面呢，既有这个熊猫，还有我们马达加斯加的这个国宝狐猴。Vous pouvez trouver, ça c'est le logo de l'ambassade, vous pouvez trouver, il y a le maquis, il y a les mandats. 所以我们和马达加斯加的友谊啊，是熊猫和狐猴之间的友谊。 C'est comme un symbole de l'amitié entre nos deux pays. 谢谢。 Merci, merci beaucoup.
izy ny teny sinoa mianatra an'izany ny ankizy a mahazo diplôma am'izany ny ankizy a ao ny mahazo borsa ary ny tena mahafinaritra azy de isaky ny fifaninanana lehibe zay mivoaka ny sinoa eto amin'ny fanjakana sinoa ny fivoahana de azo ny école Pétini daholo ilay laharana voalohany satria nahoana izy ene ny école Pétini de kely de efa manao teny sinoa 大家好，我是绿莎，我的中文名字叫罗莎，我今年13岁了，来自马达加斯加。虽然它很难，但是我想学，因为我喜欢中国。老师不仅教我们说汉语、写汉字，还教我们剪纸、唱歌。 也会放中国电影给我们看。学习汉语让我感受到了汉语的魅力，也看到了不一样的世界。我叫丹姐。 今年12岁了，我演讲的题目是“学习汉语，圆心中的梦”。我喜欢学习汉语，不仅仅因为汉语让我了解到了博大精深的中国文化，也是因为汉语，我才有机会接触到中国功夫。我知道很多中国的功夫明星，但是一说起功夫，最先让我想到的还是成龙。 我看过很多他的电影，我非常喜欢他。将来如果有机会，我想去中国学习汉语，学习功夫，我想像他一样。有你的幸福，那是阳光的温度，爱是一双翅膀。 Tsindriko etona fa na mampianatra an'ireo ankizy ireo ary de avy ny sinina avokoa ary ho fanjakana sinoa mihitsy no omeny ndraikitra an'izany rehetrarehetra zany eo amin'ny sehatra ny fampianarana. Araky lefa fiteniko moa de ny école Pétini misy fizarana anankiroa reo Pétinien ny Pétini 2 Pétinien manaraka ny lamin'ny gouvernement eto amin'ny firenentsika
maka ny diplôme CEPE BPCR mibac eto amin'ny firenetsika ny petit-nid manaraka ny lamin'ny gouvernement frantsay maka ny diplôme brevet sy ny bac frantsay de ireo anankiroa reo kosa tsy maintsy manao ny teny sinoa de mahazo ny diplôme andray a de mandeha manohy fianarany en Chine zay voasafidy anao an'izay moa ny firenena sinoa raha tsika malala fa matanjaka de matanjaka de resy lahatra ny ankizy ianarana ty teny ty